manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra mpanaraka vavaka fianbenana amin'ity alina ity a Marizo avy aty États-Unis mpikambana eto amin'ny Andramoka izao izay tarihan'izy mivady pasteur Rado Akiradio dia ao amin'ny groupy fanantenana no misy ny andraikitra iandraiketako eto dia manao ny asan'ny diakona manao toriteny ihany koa ary manao ny fandaharana akiery izay hitantsika eto amin'ny Facebook ihany koa zany maro ny zanam-pandaharana izay vokarina eto amin'ity Akiradio ity mampahery anao eo ihany koa ny vavaka fiambenana izay hitantsika isan'andro isan'andro manomboka amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny Akiradio izay mampahery anao anangana ny ara-panahinao ary hitarika anao amin'ny lalan'ny fahamarinana ihany koa dia manasa tsika anjoy ny Akiradio mandrakariva fa tena tsy ho diso anjara amin'ny teny izay zaraina eto amin'ity fandaharana ity ianao dia mahereza daholo, dahiny Jesosy.